Eny makasika niny fanapakapeo kosa ireo mpiasam-panjakana androany ary mbola nanamafy fa marary ny tontolon'ny asam-panjakana ankehitriny tsy misy intsony ho izy ireo ny mandeha araka ny tokony ho izy etsakilany nefa ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina dia nampanantena fiovana ho azy ireo. Tao anatin'ny volana maro izay dia nangina tsy naneho hevitra ireo mpiasam-panjakana mahakasika hatrany ny olana izay mahazo azy ireo amin'ny fitakiana isan-karazany. Ankehitriny dia nivoaka ny fahanginana izy ireo ary nandefa solitena ampilaza fa tonga izao ny fotoana tokony anehon'ireo mpiasam-panjakana fa mbola tsy voavaly hatrany ny fitakiana izay efa antonany maro no efa nangatahany izy ireo. Ho potika ny firenena ho izy ireo raha tsy karakaraina ny momba ireo mpiasam-panjakana. Eto moa zany izahay fiaraha-mientan'ny mpiasam-panjakana malagasy mivolona anatin'ny syndicat-ny F3M dia miantso ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra namana syndicat rehetrarehetra andray ny andraikitra amin'ny mpiasam-panjakana antsika. Ny toetra ara-pirenena amin'izao dia ny fisian'ny fifidianana zany. Ka eto zany izahay dia sary-piaro amin'ny mampiasam-panjakana anay zay nampitondrain'ny mpiasam-panjakana namana teny moa zany izahay dia ho sary-piaro zany izahay mpiasam-panjakana ho amin'ny tombontsoan'ny mpiasam-panjakana. Ny candidat dia marobe ka mba miangavy an'ireo candidat reo zany izahay mba ho atao vaindohan-draharaha ao anatin'ny programme anasanareo ny mba ho fanatsarana ny fiainan'ny mpiasa sy ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Ka izahay mpiasam-panjakana sy mpiasa eto Madagasikara dia mametraka foana hoe tsy manam-pahavalo fa izay mampahantra anay. Nefa ihany koa raha manana fahavononana ianareo hampandrosan'ny Madagasikara dia tsy hisy firenena mandroso raha tsy milamina ny fiainan'ny mpiasa ho aminy. Ankehitriny ny toetra ara-pirenena dia somary mikorotana ihany. Ka ao anatin'izay fikorotanana izay ny mpiasam-panjakana zany dia mandray ny andraikitra amin'ny tokony andraikitra voalohany anazy eto amin'ny tany sy ny firenena. Anisan'ny mazavain'ireo mpiasam-panjakana indrindra fa nisafidy ny fotoanan'ny tetezamita izy ireo satria ny filohan'ny tetezamita no nanome antoka azy ireo fa hitondra fiovana ka tsy hiandry ny repoblika vaovao hijoro izy ireo fa mandritra ny tetezamita izay nanome toky ny angatahany izy ireo anatanteraka ny teny nomeny. Noho izany indrindra dia anohy ary hiverina hamohy indray ny fangatahany ireo mpiasam-panjakana.